Faly miaravatsika indray amin'izao takariva izao tafaraka atao anatin'ity fandaharana zay de rahantsika n'Andriamanitra ity amin'ny alalan'ny hira sy ny talenta zay menandreo mahay manatanteraka ny fanandratan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Mangatsiaka manakariva an'Andriamanitra sika ny amin'ny fitantanana amin'ny fiainantsika. Tena feno aretina ny tany ary tena feno zava-doza amin'izao fiainantsika izao. Kanefa narovan'Andriamanitra sika menakavy dia tafaraka amin'indray androany ary izay no tokony hidarantsika azy sy hanomezantsika voninahitra azy mandrakariva. Ho aza raha teo ny voninahitra amin'ny zavatra izay ataontsika fa ho antsika izay manatanteraka izany fiderana izany kosa ny fifaliana avy ao anaty ao, ny fifaliana avy ao am-po ao manandratra ny anarany. Amin'ity takariva ity dia ame hira maromaro anareo izahay mba hidarantsika n'Andriamanitra ary andrasika fanapa-kevitra ho mpideran'Andriamanitra. Ka mialohan'ny zavatra rehetra dia andeha ho raisitsika indray ny tenin'Andriamanitra ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo isika. Ny Salamo fa 420 ka ny andiny voalohany, faharoa, fahatelo dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fon'ny Jehova nampody any Ziona avy tamin'ny fahababony dia tahak'izay nanonofy isika. Fa izay dia feno hehy ny vavantsika sy fiobiana ny lelantsika. Dia natao tany amin'ny jentilisa hoe zava-dehibe no nataon'i Jehova ho an'ireny. Eny, zava-dehibe nataon'i Jehova ho antsika ka dia faly isika. Nanao zava-dehibe tokoa Jehova teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tahaka ny nataon'i Jehova tamin'ny zanak'Israely nampody azy tamin'ny fahababoana. Zava-dehibe nataon'i Jehova teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Samy mahatsapy izany ny tsirairay avy. Dia feno fiobiana sy fiderana ny lelantsika. Andeha akambana amin'izany ny fontsika menakavy hiderin'Andriamanitra ilay mpahary, ilay Andriamanitra nanome antsika ny fahafahana avy tamin'ny fahababoana maro isan-karazany na ara-panahy na ara-nofo. Dahoary. Zaina harini tanya mandalisha Raisitua lai maefani zavadresha Alinerini timanampesha Mapiakini miainalesha Furinaisha tera laza uananjamanisha Masina zaina harini tanya mandalisha Raisitua lai maefani zavadresha Alinerini timanampesha Mapiakini miainalesha Fiderana nye nuwaka asanja chashani Wazijejanye Malizi numejikizani Fiderana nuwaka asanja chashani Wazijejanye Malizi numejikizani Fitiavana tsela zaina leray ao ambony Mandrakizay tsy mbaritra ny famindrapony Famasinana no mandrafitra ny fanjakany Ary marina ny fitsarany Ka ny lazany manerantany Fitiavana tsai lazaina leray ao ambony
izay tsy maritra ny famindrampony famasinana no mandrafitra ny fanjakany any marina ny fitsarany ka ny lazany manerantany fiderananye no aoka asandratratrany wazirezanye fa izy no mendrikizany fiderananye no aoka asandratratrany wazirezanye fa izy no mendrikizany fiderananye no aoka asandratratrany wazirezanye fa izy no mendrikizany Sino midina etuamina achiuza koazavelana angina jalaventisa zikudari nierinau lutanzakai manjapiavinau jesusituna Sino midina etuamina achiuza koazavelana angina jalaventisa zikudari Sino meteza iadije taranana tereuka mampa hereza tuanunifia nierinau lutanzakai majapiavinau jesusituna Sino meteza iadije taranana tereuka mampa hereza tuanunifia petrakantananao sady tsy manana niza izahay impirimpiry tokoa no efa resy izahay nefa de nareninao ny zanakao miadinay rehetra petrakantananao sady tsy manana niza izahay
faresizaha nefadenarelinaoni zanaka Mankane
azy zany amikonoa havery zany de havonjy zany mizanizanote amonjinyany de havery azy zany amikonoa havery zany de havonjy zany siugako famalemi fanaya entuni siugako fatsimiavulampo entuni siugako famalemi fanaya entuni siugako fatsimiavulampo Ratukamatanterakisangi Itachani fara Mankane satia Nijuya nareu Nasafajaja Faiza unua Numea nareu Fitarikandro
tsy hisy asakana fa tongotra efa miandakana mitanjona farany de fiovana fakaiky le fanatenana tsy hisy asakana fa tongotra efa miandakana mitanjona farany de fiovana fakaiky le fanatenana tsy hisy asakana fa tongotra efa miandakana mitanjona farany de fiovana fakaiky le fanatenana mitanjona farany de fiovana fakaiky le fanatenana misaotran'Andriamanitra isika fa vita somatsara ary tanteraka somatsara andreny androany niarantsika tamina tokopira maromaro zay nanome atsika ny tsara indrindra tamin'ity androany ity aloha ny sarahana dia mahazatra ny manome atsika teny fikasana avy eo amin'ny soratra masina hoe tsika mamakivaky ny fiainatsika koa indro ary raiso izao teny eo amin'ny soratra masina zao zay voasoratra amin'ny boky ny Isaia toko fa 5:30 ka ny 20 raiso zany ary tazono ho anao mihitsy ny anaran'i Jehova nanomitsika zay makitsika izany Isaia 5:30 eny ny navotan'i Jehova niverina ka hankanjiona amin'ny fiompiana ary ny fifaliana mandrak'izay no eny andohany hahazo fifaliana sy faharavoravoana izy ka dia nandositra ny alahelo sy ny visy antona fikirizan'ny tenin'Andriamanitra zany dia mahery indrindra samy ho tahinisika raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny androany toy izao indray hiaraka eto isika hiderany tompontsika veloma tompoko